efa farandro mi ao Madagasikara fa tsisy lalàna, tsisy ina moa zany rariny sitsiny, tsisy fahamarinana, tsisy ninina fa didiny be sandro fanjakany Barao. Zay le izy. Salama daholy, salama daholy. Amty andro alina be tia zany manao vidéo tsy de farako le satria miresaka hazavana. Fa andro alina zany mila iresaka satria be debe le mandefa zavatra zao ndray nandalo tary inona moa zany vokatra tatsy hafa le omaly zao mivadika hafa ihany nefa voalohany lasa mivadika faharoa. De be debe ny message azoko de aleo zany amaly tsotra le fandehan'izy izy. Efa impiry mo teto zany teny hoe tsy resaka politika tsony, tsy resaka Madagasikara tsony fa mampatahotra sy ny ohatry so impiry resaka an'izany fa de tena tsy haiko azo mpanafody sa le fono tsy mety mahita ny zavatra tsy mandeha amin'ny lohany, le fitiavan-tanindrazana efa tsy hay tsony le izy le mifangaro de tena tafiteny foana fa androany indray zany mahita hoe de tena inona moa zany dangereux be le Madagasikara. Tsona fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy ka zay no tokony inona moa zany natonga sainana hoe iteny foana milaza hijanona fa nahazo message mahazo menasy de anoy indray de anoy kela fa raha zao aloha fatako anazy zao tena tsy voafehitsony zany le izy le Madagasikara tsy voafehitsony. Raha ohatra ka ny olona inona moa zany tratra ambodioby mangala bato alaina sary alaina vidéo iatsona polisy de oentin'ny polisy any de mivoaka ho azy le olona de no le nteny ray no voadarika kozay tsy hiditra tsony angambany tena tsy hiditra tsony tsika na ho anareo nge zany tsy hoe ikotrero hoe ino ndray koty fa matahotra ndray de tsy mikozy tsony fa tsy maîtriser tsony a Madagasikara tsy voafehy tsony tena tsisy lalàna tsony ary didiny be sandro eo zay mihitsy no tokony tsy resahana satria tsisy dikany iteny anao nisy osika tary tia mipirofo tia vidéo tia ndraitrarehetra alefa no ario de tsy jeren'ny seni akory tsy jeren'ny ACC akory fitohina ataonao tokony qualifié jereo ny député ianitra miditra anatin'ny tranon'olona de mahita zao boky hoe tia lista ny rehetrarehetra de mbola amin'ny toerana itorian'ny maître ianitra io no manao podroa ny Irmar de inona tsony lazainao am'zany irana avikely efa hoe tsy lany fa tataka be lasa lany tampoka iza daholy Thomas na raratsiraka efa nanao fety tampotampoka teo de vady koa ny résultat rehefa tonga any amin'ny seni ka de inona moa zany za tsy tentsony anao ikoto za koto tsy tentsony fo anareo rehetrrehetra mila mitady zavatra hafa mihitsy fa ahoana ny afahanao iaina amin'ny firenena ohatra zany firenena ny filoham-pirenena manao zay tiany ataony afaka manao propagande izy mampiasa ny fitaovam-panjakana mampiasa ny sécuritény mampiasa ny inona moa zany ny tsaina vola avy tsaina tsony ny vola zaran'ny koveta sy zaran'ny kit scolaire sy ny jirona kosy rehetrarehetra de izy moa ny itorinao raha ohatra ka tsy manaraka lalàna izy mbola tsy miteny akory izy hoe nanao propagande efa miteny ny Sénat ny filohan'ny Sénat hoe tsy nanao propagande le ry de miteny koa le tsy haiko le sénateur anankiray tsy nanao propagande ry satria anina de hoe tsy mahazo mitokana mandritra ny inona moa zany ny fampelezan-kevitra da tsy mitokana angely ry de nefa izy tompony ihany no miteny hoe doako zany ny ato ny antenemeran-do olona
voalohany anterimodena dia androm-panjakana anankiray natao justement i-contrôler ny zavatra tsy mety ataon'ny pouvoir exécutif ny président zany sy ny fonctionnaire sy ny rehetrarehetra misy koa ny pouvoir judiciaire ka rehefa ny olona atao i-contrôler nino zany pouvoir législatif atao contrôler amin'ny pouvoir exécutif no miaro azy de ohatry zany koa izy pouvoir exécutif izy manao propagandy ho an'ny pouvoir législatif nefa izy ny tokony contrôler ny reto pouvoir législatif reto hoe manaraka constitution zavatra atao leragaty sa tsy zany zany tena bordel total zany tena bordel total de raha misy jereo miditra hôpital sasany vonoana totondry mahazo menace de mort ka raha metraka plainte ary izy hoe nahazo inona moa zany menace de mort ny pouvoir judiciaire tsy anao ninina ao Madagasikara am'izao fotoana zao azon'olona ataony no mitifitra anao direct de tsy haiko izy mitory raha ohatra mitory ny namanao ny havanao de tsisy tohin'le fitoriana zavatra possible tsara mihitsy zany am'izao andro zao ka rehefa tonga am'izay stade zay de tena aoka ilamina tsy za rery ny lamina fa nareo koa tokony ilamina am'ty hoe zao ndray ny zavatra nantarakasy nge zao ndray nantarakasy aleo de tena adavaka tanteraka fa de miandry zay sitrapony tsy haiko iza tsony ny tavandrainao i Jesosy antsoy Jesosy mivavamy Jesosy fa Jesosy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy no tompony zao tontolo zao de fa teny foana ino moa ny ataony Jesosy am'izao tsy rary ny mahazo ao Madagasikara zao de mbola misy mingo tanteraka tena hoe misy farany daholo zavatra rehetrrehetra misy farany inona misy farany daholo io tsy manjary ataony io tsisy an'izany hoe miola farany io mbola nody an'zareo ny fijaliany vahoaka izy mianakavy so misy ny karmazo zao tsisy an'izany tsy hoe za tsy mino fa jereo ny réalité soyons réalistes soyons rationnel fa tsisy Jesosy manjaka zany Madagasikara tsisy ny rary tsisy tsy manjaka zany Madagasikara tsisy hoe zay manao ratsy de valy aminy ratsy ataony tsisy zany zay ny zava-misy a Madagasikara ka le Madagasikara efa firenena efa very tanteraka firenena efa tsisy lalàna firenena efa tsisy inona zany tsisy fitondram-panjakana tsisy nininy raha ohatra ka vonoan'olona eny amin'ny lalana eny anao de hitory aiza tsisy nefa misy raha ohatra ka ianao raha tsy nanao ninina ianao ndray nitorian'ny olona hoe le zalaharina anao zao aiza eran-tany misy hoe ministre afaka managadra olona ministre afaka miantso miaramila hoe sambory ihany tsy mila mandat de perquisition tsy mila mandat d'arrêt tsy mila ninina fa ministre no miantso de sambory ihany ka zany ça devient terriblement dangereux tena firenena isan'ny dangereux indrindra au monde raha ohatra raha ataontsika hoe misy violence hoe pays violent indrindra ohatranao ataontsika hoe Sud-Afrique fa angamba ny mpamon'olona angamba ny Sud-Afrique mety ina moa zany vokatra ihany migadra tsy mivoaka ny mpamon'olona na ny pays ina zany dangereux be ohatra ny Mexico fa ny fitondram-panjakana mihitsy no mobiliser miaramila hoe alora angaty tena hiady am'ty cartel ty cartel de drogue zany ngeny any Mexico zany tena ino zany milice armée miaraka fitaovam-piadina hatramin'ny hélicoptère hatramin'iny manao akanjo latafika sy ny toito fa rehefa tapa-kevitra ny tondra hoe aloha hiady amin'io eritreretinareo hoe le président any Mexique sous protection mahazo menace de mort ny président protection policière de tena faptifitra de firy ny maty de tena mbola miverina amin'lohany ihany ny tantandalana satria misy volonté ny mpitondra hoe alamiko io misy ny volonté ny mpitondra hoe
tena hoe ina moa zany iady amin'ny cartel de drogue na iady amin'ny ina moa zany tsy fanaran-dalàna ohatra zany de vita farany eny zareo tsy haiko tany Brezila koa nga maziny fa Madagasikara karaha ina moa zany tsy ny filoha no tady zay ampanjakana lalàna de inona ary ny ataonareo ny filoha raha no anisany tsy manaja lalàna indrindra ka grave le izy tena very tanteraka le Madagasikara mbola tsy ary ny situation zao hatramin'izay nisiny ny république hoe fifidianana député veranga de afara amin'ny ina moa zany ny mbola tsy situation ohatran'io hoe misy olona efa lany tsy lany tampo de misy olona miditra hôpitaly de misy olona mahazo menace de misy olona ady be manafika ry rosy misy manafika ry tsy ohatry zany anatin'ny propagande ry Raolodina mandefa ny garde de corps rehetra de milaka olona ry tsisy lalàna tsisy ninina tsy ary nisy an'izany ta Madagasikara hatramin'izay tsy ary nisy koa atao Madagasikara hatr'izay nisiny nina moa zany ny république hoe filoham-pirenena manao propagande na ina moa zany ny député anazy partisan mba tsy ary nisy zany de aveo reo député reo eo kaman'ireo manao zavatra tsy mety any na ina moa zany manatokantsy olo reo na inona de ny filoham-pirenena tsy hanao ninina mihitsy izy arovany ary reo raha misy olo manao tsy manjary any arovany reo fa elahy kosa raha ohatra jereo tamin'ny toraka hélicoptère tamin'ny propagande tamin'ny andro lalatiny direct la ny CFA any CFA la ary raha ohatra raha tsy nanao ninina azy inina moa zany ny akamany mpitoro teny hoe le bandriny toraka hélicoptère direct ny CFA miteny zavatra jereo zao ina moa zany Patrick Ramiaramanana miteny zavatra hoe tiany ampoditany filoha nangina tanteraka izy zao aizy izy zao amizao ka tsisy hevitra io tsy avitra tsony Madagasikara io raha tsy hoe ngambany hoe anatena miracle hoe tsy haiko mety misy zanadambo any hoany na tsy haiko misy tsy haiko zay fandehany fa raha mivahoaka aloha zany tsy afaka manao ninona mivahoaka tsy afaka manao ninina tsy afaka mihetsika mihitsy zay mihetsika de anina ary reo le mitabataba reo zao fotoa zao azon-dralahy samborona maina fotsiny ingereo na manana immunité parlementaire ohatra nataony tamin'ny fetra iny samborony fotsiny gadrainy fotsiny miandry flagrant délit zavatra atao zay vo ina moa zany samborona ny parlementaire samborony fotsiny de merde la ka zay le izy tena dangereux be fa tena miandry tsy hay inona ny miracle mety hitranga amin'ny mpanohitra na ry zalahy manohana ny andro rajoely reo no tonga saina ny ray am'ireo no vadika tampoko ho tsy haiko hoe ny ACC ohatra hoe tena zao na ny CENI tsy haiko na ny pouvoir tsy haiko tsony na pouvoir izy no hoe tonga saina hoe tena tsy avitra tsony ty firenena ty mijaly tanteraka ny vahoaka tena miorooro ny vahoaka didijadina sy ina moa zany tsy fanaran-dalàna sy rehetra mitranga crime sy rehetrarehetra misy de tena tsy haiko misy tonga saina ihany reo fa tsy atokisako hoe tonga saina reo de veo ngamba ny solution farany de todika amy Jesosy Jesosy ny vavahana hoe avoty firenena ity Jesosy anjakany tsirany anjakany ina moa zany didijadaka anjakany ina moa zany hery famoretany atsonjay sy ny rehetrarehetra menjady aminay tsisy safidim-bahoaka mihitsy ny lany eto Jesosy fa de mba ampio zay de hita hoe ataony Jesosy fa zany zavatra tsisy Jesosy anampy anareo ao zany zavatra tsisy Jesosy anaova nininao ampanjakany rariny zany ninina favahanareo na tsy ngolombodinareo tsisy Jesosy anao nininy zany eo ka zay le izy ka za efa teniko any tsy resaka nefa rehefa de nina amy zavatra teniko teo de tena valida be ny zavatra teniko hoe tsy resaka ninina ntsony mikasika an'io satria ina ary ny ataonao io tsisy zavatra azonao atao
io vato na manisa vato sa miaraka amin'jereo de tonga reo miova de taraina amin'izy zany taraina amin'ny senive de fa fantatrao fa ny seni agamba hitaraina amin'ny ACC ve de ny hitananao ny résultat fa de azo raisina fa tsy mitombona foana zavatra mitranga eo zay le izy ka de ina moa zany veloma daholy de samy ina moa zany miandry zay gadonany fotsiny miandry gadonany de façon fa migadona izy io raha izy sy ny farandro de ny farandro aloha nareo miandry farandro miandry réseaux sociaux raha misy ny farandro de Madagasikara manomboka ny farandro efa farandro mi ao Madagasikara fa tsisy lalàna tsisy ina moa zany rariny sitsiny tsisy famarinana tsisy ninina fa didiny Besandro fanjakany Baro zay le izy sur daholo